Diso ny fomba fieverana fa rehefa mahatratra 20 isanjato na 90 isanjato eny fa na 100 isanjato aza ny tahapahafaham-panadinana eo anivon'ny sekoly iray dia mahay ny mpianatra. Hoy ny ministry ny fanabeazam-pirenena Paul Rabary, tsy afaka hitsarana ny fahaizan'ny mpianatra ny salanisa azon'ny sekoly. Masitsiva hoe mahatsara ny fampianarana dia fahafaly diso satria mamita tena daholo izay eo ministera nanareo mpijery satria lasa maninjika ilay masitsiva ny fotsiny isika ary mahatonga ny siskoa sasany any fanta sasany dia mampidina motomoyenne ny note de libération mba hazona saritsara na mba hazona sitraka ny ministre sy ny ministera. Misy manana 80% taux de réussite amin'ny examen nefa ny ankizy tsy mamaky teny sy manoratra. Ny zava-dehibe amintsika dia ny fahaizana mamaky teny manoratra mikajy ankizy mivoaka. Ho an'ny mpianatra analan'ny fanadinana ara-panjakana tsy azo akena ntsony ny fanomezana ny cours jeu type hoy ny ministre fa famitahana ny mpianatra fotsiny ireny. Le cours jeu type dia mena sujet zany ny mpianatra mandritra ny rehefa manomboka dia sy anatraike sujet ray na roa roapolo satria fantatry ny mpampianatra fa izy ny amin'ny sujet dia izy sujet type iny hoentina dia ohatrany hoe afaka dia ohatrany hoe mahay fa rehefa vovaina kely fotsiny typena sujet dia memenina daholo hoe sarotra ka mifamitaka daholo sika ao anatin'izay zavatra ka aloha mahita ankizy hoe 10% ny afaka dia fantatry ny olona zany fa le 10% mba tena mahay hoe fa tsy hoe 90% fa nefa tsisy maina. Fitonjato ny isan'ny lycée privé manerana ny Madagasikara amin'izao ary 53 ny isan'ny lycée fanjakana. Apetraka ny fanamby amin'ity fampianarana vaovao ity fa tokony tsy omena mitaha amin'ny lycée privé ny lycée fanjakana. Fifaninanana masina no atao eo amin'ny vokam-panadinana mba ho 53 voalohany ireo sekolim-panjakana ireo fa tsy ho 53 farany akory. Nambaran'ny ministry ny fanabeazam-pirenena Paul Rabary hatrany fa amin'ity fampianarana vaovao ity dia ampidirina ao anatin'ny fandaharam-potoam-pampianarana ny éducation civique manomboka any amin'ny préscolaire hatrany amin'ny terminal.